Maro ny mpanao politika nitondra ny fahitany ny tsy ahy tamin'izany fotoana izany, zany hoe tamin'ny taona 2017 tany zany, samy naneho ny heviny izy ireo nandritra ny fanaterana voninkazo teny Analakely teny. Ny ombonana hevitra aloha zany dia ny fahatsiarovana ny tolona nitranga tamin'ny 13 May 2017. Varantsika ny sary. Zay isataona dia manatotosany ataony hoe adidy masina mba tsy ho adino, mba tsy ho azo kosehana, mba ho iredareda foana ho ampon'ny malagasy piraitan-drazana indrindra fa ny solofodindy miala zany tolona mpanafana nataon'ireo zokiny mpianatra tao amin'ny école de médecine tamin'ny 2017 zany, niady ho an'ny fahalalahana, niady ho an'izany fanabeazana tsy miangatra sy tsy mitanona izany. Dia hoy zahay hoe daty manatantara ny 17 volana May 2017 5 taona tsy aoriana mbola betsaka ny zavatra lesoka eto amin'ny fitantanana ny firenena mamofady aza ny fomba fanao politika, ary zay mahatonga ny milovahiny zany. Dia ny fehezam-boninkazo napetraka androany tao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalàna misy eto amin'ny firenena dia soratra tokana ihany mitohy ny tolona. Mitohy ny tolona satria mbola tsy afaka Madagasikara, mitohy ny tolona satria mila miova mitsangana olo-pirenena amin'izay malagasy rehetra. Ny voninkazo matetika fomena ny olo-tiana, voninkazo atao fahatsiarovana ny olo-tiana sy olo milaza sy mahery fo. Ka izay indrindra androany no nanemperana andreo voninkazo ireo dia hoe ho andreo mahery fo tamin'ny 13 Mai 72. Ka izay zany raha metraka voninkazo tonga teo dia efa nataonay fantatry be sy maro fantatry olona fa hoe ho fahatsiarovana, fanomezam-boninahitra, fametrahana andreo mahery fo namoiny ainy tamin'ireny fotoana ireny